Voalohany zany a de sendra nahita vidéo tamin'ny nataon'ny namana tao amin'ny Facebook. Zay efa ela zany olo zany no teny foana hoe mba asio tompoko le banque de développement ho an'ny tantsaha mpamokatra zany. Taloha moa ohatran'ny nisy ihany hoe bankin'ny tantsaha mpamokatra fa rehefa aveo ilay izy ohatran'ny tsy hitako zay nalemy fa za koa tamin'izany mbola kely. De le zany tena hoe fonds souverain de développement ho an'ny vahoaka mihitsy zany izy io, zany hoe mba ahafahan'ny olona mindram-bola mampiasa vola, mianatra mampiasa vola koa, ary ny ao anatin'izay de tokony misy accompagnement ny fanjakana zany hoe raha hampiasa vola ianao a de tsy hividiananao zavatra hohaninao any amin'ny sarotra no amontefasanao an'le vola fa any amin'ny vola mihodina sy ny vola ampiasaina. Ka zany tsy maintsy ianarana zany raha te hampandroso ny eny amin'ny tantsaha ambanivohitra satria mila ovaina koa ny fomba fijery. Hoe zay tsy mindram-bola mihitsy fa ka raha tsisy ampiasaina ianao de ahoana ny ahafahanao hanampy ny trosany levier ny hoe fanohitra ahafahanao miaingaingana le izy fa miankina amin'ny capacité de remboursement anao kosa aloha no ahafahanao maka ny abetsahana sy ny sisa. Ka ny banque de développement ho an'le vahoaka tiako tenenina eto de afaka atao régional le izy ohatra, zany hoe isaky ny région na isaky ny faritany, de mba zavatra misy any amin'le toerana no vatsiana vola ary tsy atao ambony be zana-bola zany hoe tena angalana tombony le izy fa tokony fotsiny hoe vola apetraka ahafahan'ny vahoaka manodina de tsy atao fangalana tombony, zany hoe maka kely ihany zany ianao mba zarina koa le exercice hoe tsy hoe maka 400 de 400 ihany le averiko fa mba atao 100 ohatra na 500 na 300 de mba atao zana-bola ambany de ambany le izy fa tsy zana-bola ohatran'izao, zany hoe ny zana-bola ao amintsika eo rehefa mindram-bola ny olona de tena any amin'le zana-bola tsy ahafahan'le olona mamerina intsony, tonga de fahity le olona rehefa avy eo satria ny zana-bola betsaka be tena ambony be mihitsy ny zana-bola takin'ny banque zany ka tsara ihany ny tsika raha mba manana ino ty izy teo banque de développement zany ariary izy io, zany hoe tsy hankinina amin'ny vola vahiny sy ny fiovaovany tahambola fa tena ariary de mamerina ariary ny olona ao anatiny zany. De rehefa avy eo mba mampivoatra n'le tontolo ambanivohitra hoe ampianarina koa zany ny olona be da be efa betsaka ny olona mampianatra an'izany ao amin'ny Facebook eo manam-pahaizana ary hitanao mihitsy hoe mamokatra le izy, sasany miompy-trondro, sasany manao resaka fiompiana, sasany manao resaka fambolena, de sao de mba tokony jerena reny olona reny angonina de généralisena le zavatra ataondry zareo mba ahafahan'ny olona hafa misitraka satria reny tonga de mampaleo tenan'ny olona hoe hatrany. Ka tsara ihany raha mba jerena hoe ahoana ny ametrahana an'ity banque de développement na hoe fonds souverain amin'ny développement zay irahirain'ny olona. Za de tsy manam-pahaizana mahakasika ny banky fa betsaka ny gasy tompoko manana an'io ary efa amam-polo taona ny olona ny hirahira an'io de ao anatin'izao fanavoazana sy fanovana zao de tsara raha mba asiana an'io banque io manerana ny région. Izy ny vola mety sy hoe vola be de manahoana de ihany fa matomboka amin'ny zavatra kely le izy de iny ny zaraina de hita koa le izy hoe mahay le olona mahay mamerina sy ny sisa de zarina tsikelikely de ampitomboana tsikelikely arakaraky ny formation zay omena anazy eo. Ka zay no tiako resahana ao anatin'le vidéo hoe sao de mba tokony jerena ihany tompoko le torohevitry reny olona reny efa nandritry ny taona maro mba ahafahana manome fanohitra kely ho an'ny olona eny ambanivohitra zany amin'ny tontolo ambanivohitra satria sika ny akamaroan'ny gasy 7 isanjatontsika mbola tantsaha sy mpamokatra daholo eny aty andrenivohitra raha jerena mbola feno tambary, dikan'izany tokony mba zavatra mahakasika ny politique agricole zany no tokony renforcena fa tsy lany andro mijery transformation nefa antsika tsy lalana anaovana transformation tsy misy, ny olona tsy manana fahefa-mividy rehefa vokatra ny voatabia ohatra de tena miparitaka eran-tsena ariana fotsiny satria ny mpamboly tsy maintsy mivarotra, ny olona ivarotana tsy manana fahefa-mividy ahafahany mividy an'le izy, ny lalana tapaka tsy ahafahana manondrana mandefa anazy any amin'ny faritra sasany, lafo be ny carburant raha tsy tapaka raha ny lalana de tsy mahaleo sara ny vidiny sy ny sisa ka sao de mba tokony fotoanany koa zao zany ahafahana mijery moramora an'ireny famatsim-bola ao anatin'ireny atsika samy gasy arany manao an'le banque mety be da be ny olona ohatr'izany ny ambanivohitra any hitako hoe reny no mpampanjana bola.
dia malaza raha tsy eo amin'ilay fiarahamonina mihitsy hoe mpampanjana-bola ireny. Dikan'izany zany a tena mipetraka eo ambanin'le fantran'le sasany iray koa le izy, zany hoe mampindramina ianao dia misy antoka mihitsy ny fianakaviana sy ny sisa atao antoka daholo hatramin'ny tanin-drazana, fa ny zana-bola alain-dry koa tonga dia tsy akitsitsy. Dia mba sao dia mba tokony asiana ihany koa zany karazana fijery sy mpanara-maso an'ireny mpanjana-bola ireny zay tena misy tena hoe manandevo an'le tsy manana indray le izy, misy ihany mpanome mpampindrana, fa ny zana-bola alainy sy ny fangejana ara-tsaina ao anatin'le izy koa mazana be. Dia sao dia mba tokony mba misy ihany ny fijerena an'ireny hoe raha misy olona mampanjana-bola tsy interdit fa mila mandoa-hetra koa izy ao anatin'izay satria mahazo ny tombony sy ny sisa dia tokony mba misaky ny fidiram-bola misy zany dia tokony misy ny hetra mifanaraka an'izay. Ka tsara re tompoko mba jereo ihany ny mahakasika an'io resaka banque de développement io mba ahafahan'ny olona miezaka eny ambanivohitra sy mahaleo tena. Zay fa fotsiny rô re.